G. Bettelman, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luchanao ni fampalalambavao. Nodoran'ireo mpisehatra ny lavanilina tao amin'ny distrikan'ny Sambava noho ny tsy fisian'ny mpividy. Tapitra ny fepitaona 2 amby 70 ora nomen'izy ireo ny fanjakana amahana ny olana, anafoanana ny CNV sy hanalalana ny tsena, saingy sy nisy valiny izany ka nahatonga azy ireo nidina an-dalambe ny lanja sora-baventy. Nitranga tany an-toerana izay hitarafana ny zava-misy eto amin'ny firenena ka tokony ho malina sy andray lesona avy amin'izany ny tsirairay hisorohana ny mety ho fiverenana amin'ny krizy. Manainy tsy isian'ny fifidianana madio sy mangarahara ary eken'ny rehetra ireo solombavambahoaka nametraka ny taky teny anivon'ny HCDD mikasika ilay fitsipaham-pitokisana. Araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany, tsy ho azo antoka fa hitsara aradrariny sy araka ny lalàna ireo fifidianana ifanesy eto amin'ny firenena ny HCC hoy izy ireo ka mety hiteraka krizy. Miantso amin'ny fanavozana ny lalam-pifidianana mandritra ny fivoriana ra-potoana ny antenimera ho avy izao ankehitriny ireo antoko politika misy araka 10 resy lahatra mikasika ny zotra-pifidianana azo antoka tsy mangarahara. Io no isan'ireo teboka lehibe ny vohitra taorian'ny dinika izay nikonando mikasika ny toerara ny alohan'ny fifidianana notanterahin'ny FES sy ireo firaisamonim-pirenena niaraka tamin'ireo antoko politika samihafa. Niondrika aotrany hotely nanoloana ny Centrafrika androany ny baren'i Madagasikara nandritra ny lalao fifanitsanan'ny kanina notanterahana tetsy Mahamasina androany. Lesoka ho an'ny ekipa-pirenena ny fahadisom-panantenana nanomboka teo amin'ny fizaram-potoana faharoa raha ny nambaran'ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Any ivelany, olona 7 no namony ainy raha toka 5 ireo naratra vokatry ny daroka bomba tamin'ny alalan'ny drone nataon'ny tafika rosianina tao amin'ny faritry Kiev Mali. Etsy ankilany, nisitraka fiaramanidina mpiady MiG-29 misa 4 avy amin'ny Slovakia ankehitriny i Ukraine ho fanamafisana ny fampitaovana ny tafika ny antoerana. Ary avy hatrany ary ny andinindinindreo. Manatitra ny araba tomboky lasy tomboky vavy tonga soa indray ato anatin'ny fotoana ny fampalalambavao amin'ity alay ity atiana ny araba ary manasanao ihany koa anjo ny fampalalambavao hatramin'ny farany ety ampanombohana dia lanatsiny noho ny fahatarana noho ny lafiny teo amin'ny fiomanana ara teknika. Anokafantsika ny zay fampalalambavao zay dia nidorandreo mpisehatra ny lavanilina atao amin'ny distrikany Sambava noho ny tsy pisian'ny mpividy. Tapitra ny fepitoana 2 amby 70 ora nomen'izy ireo ny fanjakana amahana ny olana, anafoanana ny CNV na ny Conseil national de la vanille sy analan-tsena saingy tsy nisy valiny izany ka natonga azy ireo nidina an-dalambe ny lanja sora-baventy tamin'ity androany ity. Nitranga tany an-toerana izay hitarafana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ka tokony ho malina sy andray lesona avy amin'izany ny tsirairay hisorohana ny mety ho fiverenana amin'ny krizy indray. Onona saina. Miamafana ny toedrarany amin'ny faritra Sava noho ny olana eo amin'ny Siapiarina lavanilina. Tao amin'ny distrikany Sambava, nitrotra ireo mpamboly sy mpisehatra amin'ny lavanilina noho ny be marina nataon'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria izay ministera mpiay azy ireo. Tapitra an'io ny fepitoana nomeny SOS Vanille anafoanana ny fameram-bidy napetraky ny fanjakana sy ny CNV na ny Conseil national de la vanille. Tsy nisy valina avy amin'ny fanjakana izany ka niroso tamin'ny fitinana an-dalambe izy ireo, nandoro ireo lavanilina noho izany tsy misy mpividy. Mahatsiaro voafitaka ireto mpisehatra amin'ny lavanilina ireto hoy ny solotenan'izy ireo antony na tonga nietsika ny anafana. Président, sauver fitiavana
zao valin'ny fitiavagna lehibe indrindra ho anao ara za hitanao agnisan'le nanao anao nitondra raha magneno agnaboaka automobile tsy vola avy taminao nivanga gasoil nivanga essence nagnano propagande nanao anao zao ve valin'ny fitiavagna mafy raha mahazo zay fatrasavaty lavani nivangany amin'ny 75 000 ariary anao ny agniriky zay izy amin'izao ny lavani maiky 30 000 ariary lavani kitsa za fa tsy mandiniky le 3 vieny zay fô lavani amin'izao mora 30 000 ariary kitsa ya 80 ariary le tegna tsara mitombo 60 000 ariary donc fangatanganay iravana ile raha-jiaby nataona ndraiky koa fa mandratry asa ty ambila olo ivarotro ankalalagna izakily anazy andafy agny karaha izy taloha mitoy ihany koa ny fanangonana tsonika efa mahery ny 7 arivo ny anarana voaray hatramin'izao ny maraina teo tonga tany anteorana ny ministry ny varotra sy ny indostria ny sekretera mpanjakana miatidiny ny zandarmaria-pirenena ary ny ministry ny ady tany saingy tsy nahasakana ny vahoaka itrotra izany ny fivirina ny arahan'ireto iraky ny fitondram-panjakana ireto izay tsy mbola nahazahoana vaovao ary tsy nisy nipika ny dinika noho izany tsy navela natrehan'ny mpanao gazety fa notiventyny ranonatsakaina dia ambaranay anareo mendalagna io inona ny tena fanapaha-kevitra ny raisina satria mbola eo ampanoratana azy moa zany ny tompona andraikitra amizay tsy nanaiky ny resaka tamin'ny mpanao gazety ireo iraka avy amin'ny fanjakana foibe manoloana ity toedra raha ity andrasana araka izany izay fiapetra ho raisina ho foanana ve ny CNV ary averina alalaka ve ny tsena isan'ny fanontaniana iandrasam-baliny amin'ny fanjakana ireo itetsika atao sambava androany ity izay ahitana taratra ny zava-misy amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao fa tsy mijanona amin'ny olana eo amin'ny lavanilina fotsiny ihany tsy mipetraka amin'ny toerany demokrasia sy ny fahalalana maneho hevitra tsy misy ny tanitandalana tsy mipetraka ny fandriam-pahalemana midangana ny vidim-piainana ka mahatonga ny fihetsiky ny vahoaka mihitatra sy miamafanina toy izao porofon'izany ity horonan-tsary tany an-toerana androany ity raha ny lavanilina no takiana vahaolana tonga hatramin'ny fanakanan'ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpamilina bajaja iray izay nanao fitafiana na tokony mpitondra ankehitriny singa hita rafana famamafana ny toedra raha ary toa mampatsiahny tantara efa niseto eto amin'ny firenena tamin'ny taona 2024 sy 2025 izay nisina tsy fifankazahoana sy endrika fifandrafiana ary fifanenjera teo amin'ny pomba ny fitondrana sy ny avy amin'ny mpanohitra tokony ahakalesina tamin'ny tantara ny tsiraray fa tsy tsara ny fifandrafiana eo amin'ny samy malagasy ary tsy nitondra soa ho an'ny firenena ireny raharaha ireny fa vao maika nandatsaka ny toekarena anatin'ny lavaka ary tsy tafarina mandrakandroany ity trangatany sambava androany ity ihany koa izay tokony anaitra ny mpitondra fanjakana isy ireo mpikirakira ny fifidianana amin'izao fotoana tokony adio sy angarahara ny fomba fiasa mialoha sy mandritra ary aorian'ny fifidianana izany hoe tsy misy osoka sy alabato amin'ny endriny maro samihafa fa izay safidim-bahoaka marina no olany sy hitantana ny firenena mba tsy hitatra ny zava-misy tahaka ity tany sambava androany ity mivoatra araka izany ny toedra raha mahakasika ity sy ampiariana lavanily ity amin'izao fotoan'izao fa mivoatra ihany koa ny toedra raha-pirenena raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androany ity manantsy sy ny fividiana madio sy mangarara rekeny rehetra ireo solom-bavambahoaka nametraka ny ataky teny anivo ny filakevitra ambony misahana ny fiarovana ny demokrasia sy ny tanitandalana mikasika ilay fitsim-pahapitokisana farany teo araka ny fanabarana izay nataon'izy ireo moa zany tamin'ity androany ity tsy ho azo antoka fa hitsara radrariny sy araka ny lalandro fividiana ifanesy eto amin'ny fitsarana ny eto amin'ny firenena ny fitsarana avo momba lalam-panorenina amin'izao fotoan'izao izy ireo ka mety hiteraka krizy ny mahakasika izay Gaeton Andriatsilavo manoloana ny fanapahana navoaka ny ACC ny fahafolon'ny volana Martsa 2024 lasa teo mikasika ny fanambarana nataon'ny filohan'ny anteny miaram-pirenena sy ireo mpikambana sasany ao amin'ny braomaritry ny anteny miaram-pirenena ny fahavalon'ny volana Desambra 2024 ary ny fanitsakitsahany filohan'ny Repoblika ny andininy fahasivy-ambefapolo andalana voalohan'ny lalam-panorenana nanao fanambarana ireo solom-bavambahoaka nametraka ny taky teo anivon'ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tanitandalana na ny ACDDED ny maraina teo na tsy azo ivalozana aza ny fanapahana navoaky ny ACC hoy ireto solom-bavambahoaka ireto
mipetraka ny aya. Hita taratra fa tsy mahaleo tena ny ACC ary misarisary politika ny fanapahana raisiny. Arak'izany, manainy tsy sy ny fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra ireo solombavambahoaka. Noho ireo antony voalaza rehetra ireo dia vohitsakitsaka tanteraka ny zo fototra ananan'ny solombavambahoaka ary ny fahefanareo vahoaka izay mifidy anay sy miasy ny androm-panjakana. Tsy voaja ny tany tangalana eto amin'ny firenena satria vohitsakitsaka ny fisaram-pahefana eo amin'ny mpanatanteraka, ny mpanao lalàna ary ny fitsarana. Tsy matoky ny HCC izahay satria mampanahy ny firaisan'ny tsikombakomba amin'ny fahefana mpanatanteraka ka tsy voavy intsony ny lalam-panorenana. Manahy izahay ny tsy hisian'ny fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra izay lalana makany amin'ny krizy satria tsy ho azo antoka fa hitsara radrariny sy araky ny lalàna ireo fifidianana hifanesy eto amin'ny firenena ny HCC. Ankilany, voahosihosy hoy izy ireo ny zo sy ny fahefana ahafahan'ny solombavambahoaka mametraka tolo-kevitra fitsipaham-pitokisana arak'izay voafaritra amin'ny lalam-panorenana andiny ny 700. Tsy namaly ny fanontaniana napetraka ihany koa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa namorona zavatra hafa tsy voasoratra ao amin'ny andiny ny 570 amin'ny fitsipika anatiny mifeny anteny miaram-pirenena. Raha izay, tranga izay tsy andraikitry ny ACC akory hoy ireto solombavambahoaka ireto. Ny mampiatra nefa misy sy mijery ny fanajana ny fampiarana izay voalazan'ny lalam-panorenana no andraikiny hoy hatrany izy ireo. Mihoatry ny andraikitra izay sahaniny araky ny lalam-panorenana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ary misalovana ny andraikitry ny fahefanam-panao lalàna izay tsy fomba fiasan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana maneran-tany. Koa mijoro izahay ankehitriny, miaro ny zo ny solombavambahoaka sy fahefana nomenanay mba hisiny fifandanjahan-kely sy mba tsy anjakany ny fanapaka-pahefana na ny fanjakan'olon-tokana sy ny demokrasia eto Madagasikara. Miantso ireo namanay solombavambahoaka mba ho saro-piaro amin'ny ho famerenany ny asy ny androm-panjakana misy antsika sy anatevin-daharana ka hiara hitaky ny fahefana feno sy fitokisana izay nomeny vahoaka izay mifidy antsika. Manainga ireo mpitsara sy mpahay lalàna hijoro hiaro ny fahaleovan-tena ny fitsarana sy tsy anaiky ny fanososena ny fahamarinana. Hitaky ireo fepetra tsy hisiany mba hisiany fifidianana madio sy mangarahara ho fisorohana ny mety ho fisian'ny krizy izay tsy ho zaka ny firenentsika efa latsaka katerena izao. Mitaky ny fampiarana ny demokrasia eto Madagasikara satria manjaka loatra ny didin-jadona sy fanabadoana ary fampahatrana ny vahoaka tompo-pahefana. Miantso ny hery-velona rehetra sy ny olom-pirenena rehetra araka izany ireto solombavambahoaka ireto. Iara hitaky ny rariny sy ny fanajan'ny filoham-pirenena ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona rehetra ka anjakany ny ara-dalàna sy ny fahalalahana ho fanarenana ny firenena. Tsy aivina hatrany, nanasa ireo filohany antoko isan-karazany ireto solombavambahoaka ireto raha nanao iny fanambarana iny. Tonga namaly ny fanasana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina, ny filohan'ny antoko Malagasy Miaramiainga, ny MTS, RPSD vaovao, ny Vondrona Panorama, Vovonana Lera sy ny maro hafa. Fa zava-dehibe ny fahafantarany vahoaka fa misy solombavambahoaka mijoro miaro ny androm-panjakana amin'izao fotoana izao. Ho ny filoha nasionaly ny antoko Malagasy Miaramiainga raha naneho ny heviny mikasika ilay fanambarana izay nataony solombavambahoaka ny maraina teo. Antso efa nataony antoko hatrizay ihany koa raha ny fanazavana antoko ny anajandro olom-boafidy na iza ao anatin'izay. Gaeton Andriatsilavo. Sarotra ny anana firenena milamina raha toka tsy voaja ny zon'ny olom-pirenena tsirairay avy. Tokony ho hajaina ihany koa hoy ny filoha nasionaly ny antoko Malagasy Miaramiainga ireo olom-boafidy amin'ny mahasolo-tenany vahoaka azy ireo na iza. Zava-dehibe angamba dia ny hoe fisaorana an'ireo solombavambahoaka miaro ny zoan'ny solombavambahoaka amin'ny ankapobeny satria sarotra amintsika ny anana firenena milamina raha ohatra tsy voaja ny zoany tsirairay avy. Izay amin'ny antoko Malagasy Miaramiainga moa fantatrareo efa miady an'izany foana ary izay ny fantsoavina nataonay hoe mba hajao ireo olom-boafidy na iza olom-boafidy azy
na io a miainga avy any amin'ny commune na katraty amin'ny solombavambahoaka satria vahoaka daholo ny fidy azy ireo. Zava-dehibe ny fisian'ny solombavambahoaka miaro ny androm-panjakana iray. Endrika iray ahafahany vahoaka mijery amin'ny fomba hafa ireo solombavambahoaka izany. Ny azo antenainy aloha dia zava-dehibe ny hoe ahafantarany vahoaka malagasy fa misy solombavambahoaka mijoro miaro ny androm-panjakana anankiray fa tsy arak'ilay voalaza matetika hoe tombotsoany foana no arovany solombavambahoaka fa miaro izy ny androm-panjakana io satria raha reny didi-pitsarany reny no mitoetra dia manomboka izao zany tsy dia misy antony ilanan'izany antenimieram-pirenena zany tsony. Tsy ahivina hatrany isin'ireo nantsoina ka hanamaly ny antso nataon'ireo solombavambahoaka nandritra ny fanambarana nataon'izy ireo ny maraina teo ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga. Ao anatin'izay vaovaon'ny politika izay hatrany dia miantso amin'ny fanavaozana ny lalam-pividianana mandritra ny fivoriana. Ara-potoan'ny antenimieram-pirenena ho avy izao, ny antenimieram-rotota moa zany amin'izao fotoana izao ireo antoko politika miisa 12. Resy lahatra mikasika ny zotra-pividianana azo antoka sy mangarara amin'izao fotoana izao. Io no isan'ireo teboka lehibe ny votra taoria andinika izay ny Konando mikasika ny toedrarà mialoha ny fividianana no tanterahany FES Madagasikara sy ireo firaisamonim-pirenena niaraka tamin'ireo antoko politika samihafa. Abraham Randriamanana. Ilaina ankehitriny ny firosona amin'ny fanavaozana ny lalam-pividianana raha ny fanambarana iombonana nataon'ny firaisamonim-pirenena sy ireo antoko politika resy lahatra mikasika ny zotra-pividianana azo antoka sy mangarahara androany. Taoriany dinika ny Konando nandritra ny 2 andro mikasika ny toedrarà mialohan'ny fividianana ary ny fanaraha-mason'ny fividianana no tanterahiny FES sy ny vondrona Eoropeanina niaraka tamin'ny firaisamonim-pirenena sy ireo antoko politika samihafa. Anolotra izany ho an'ny antenimera izy ireo mandritra ny fivoriana ara-potoana ho avy izao. Misongadina anatin'izany fanavaozana ny lalam-pividianana izany ny famerana ny fampiasam-bola ho an'ireo kandidà, eo ihany koa ny fametrahana ny fitovian-jo ny kandidà rehetra mandritra ny vanim-potoam-pividianana. Raha ny proposition de loi indray aloha efa misy tetiandro tokony apetraka amin'ny fomba fametrahana izy iny fa raha ny sosikevitra avy amin'ny firaisamonim-pirenena malagasy dia amin'ny herinandro ambony any dia fampizarana zany amin'ireo mpiatsehatra rehetra momba ny resaka fividianana ny sosikevitra na zany zareo olom-bafidy eo ny antenimieram-pirenena no manolotra n'ilay sosikevitra fanatsarana ny lalàna na ihany koa avy amin'ny fitondrana zany dia samy omena daholo zany ireo mpiatsehatra anankiroa afaka manolotra fanovana amin'ny resaka lalàna ireo dia anjarany izay manam-panaso manatsaina no mandroso azy eo amin'ny olom-bafidy. Tanjona ho antiatrika sahitiny fijerena vahaolana mahomby mialohan'ny fividianana sy ny fampandraisana anjaran'ny firaisamonim-pirenena amin'ny fanaraha-mason'ny fividianana sy ireo mpisehatra isan-tsokajiny. Tsy mitolirana makaiza mihitsy ny fanatsarana ny fanolotra amin'izay ary mitady isika ao anatin'izy hoe isy ilay filaminana ao anatin'ny filaminana no hoentsika hiatrehana n'ilay fividianana zany fa mbola manolotra sosikevitra zay hoentina hanatsarana an'izy mba tsy hisy le crise miverimberina ny anton'izy zany hoe tokony tsara foana mifampiresaka amin'ny fanokatra varavarana zany mba hisen'izay hoe fidirany rehetra ao anatin'ny fividianana zay ary tsy hisy mahatsapatena hoe vohidikilika ao anatin'ny fanomanana sy ny fidirana ao kandida akory ary. Izany ireo antoko politika nandray anjara nandritra ity atrikasa niarahana tamin'ny FES sy ny vondrona Eoropeana ity androany avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga, ny MTS, ny APM, ny ASD sy ny maro hafa. Izy ireo izay nanamafy ny fanomezany tanana sy ny fifanankalozan-kevitra amin'ny fanabeazana ny vahoaka malagasy mikasika ny raharaham-pividianana sy ny fanaraha-maso izany. Fatapitra ny fiam-pitom-piasana ny filakevitra ambony misahana ny fiarovana ny demokrasia sy ny tanitandalana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Io no isan'ny songadina atao anatin'ny filakevitra minisitra Omaly. Tsy araka ny tokony izy io fampitsarana azy ireo io raha ny fanazavana mialoha nentin'ny filohan'ny CDD-ED raha araka ny fotoana nandraisan'izy ireo ny asany moa zany. Ny fahatongavany tedi-bola nentin' izy ireo nanatanteraka ny asa tao anatin'izay Hilary Nasoniainy. Isan'ny songadina tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ny fanamariana ny fahataperan'ny fiam-pitom-piasan'ny HCDD-ED na ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit
araka ny andininy fahadimy amin'ny lalàna 2024 tsipika aotraoatra ray tamin'ny 12 febroary taona 2024 ka mamaritra ny feptom-piasan'ny HCDDED ho 5 taona. Raha nambaran'ny filohan'ny HCDDED ny fahasivany volana martsa lasa teo amin'ny volana septambra vao tokony ho tapitra ny feptom-piasany. Manana profo mivaingana amin'izany izahay hoy ny fanazavana. Ny mandat ny HCDD dia tapitra amin'ny volana septambra fa tsy amin'ny volana arakaraka ny lazainy mpanao gazety sasany. Fa ity profo nitoaka mitenda mahakasika an'izany ny fitsahara ny asana izany. Nahazo budget zay tamin'ny mois de septembre mois de septembre zany vao annoncé mahazo budget zahay fa io tsy azo teo no eo budget ny 4 mois nomeny fanjakana anay tamin'izany atonga anay jusqu'à décembre. De ity zany le izy makasika an'izay zavatra zay io budget tsy ampy 1 milliard akoriny d'ariary ty budget ity satria fa misasaka ny taona fa misasaka maherikely dia eo amin'ny 900 millions teo zany ny budget nay dia lany fonctionnement io le fonctionnement fotsiny fa tsy ankoatra zay. Taorinan'izay zany dia tsy nahana local zay ny andro n'ity 25 juillet nazahoana local tsy avy hatrany dia niasana ty fa mbola namboarina vita izy taorinan'izay mois de septembre zay dia zay vao afaka nipetraka sy niasa tato. Araka izany fotoana nanambaran'ny filohany mahalany ity rafim-panjakana ity fotsiny ihany ny 17 ny volana martsa ary tsy niasa ny HCDDED na ny filan-kevitra ambony misahana ny fiarovana ny demokrasia sy ny tanitandalàna raha tsy ny taona 2024 raha nitatitra trany. Ny mandat dia tamin'ny 23 mars no nalefa nanao tsy notification le izy fa ny filazan'ny présidence nanao ny filazana fa hoe ekena fa lany anareo ny fidina tamin'ny isanambaratongany izahay dia voafidy tamin'ny 2016 tsy niasa mihitsiny jusqu'à ty amin'ny mois 2018 dia io zany nanaovan'ny président fanambarana fa ekena zany ny fahalanyanareo tsy midika zany fa avy hatrany dia miasa fa miandry ny manana local satria tsisy local miandry nanana budget zay vao afaka niasa. Mety hisy ifandraisany amin'ilay requête na fangataham-panazavana avy amin'ny solombavam-bahoaka mikasika ny tsy fanajan'ny filoham-pirenena ny lalam-panorenana sy ny fampiantona ny motion de censure teny Tsimbazaza ny volana desambra 2024 lasa teo izay napetraky ny HCDDED ka nolavan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ve ity fampitsarana azy amin'ny asany ity andrasana noho izany ny toy ny raharaha. Lafo mavaoafa kosa indray dia tokony ampitombo avy roeny ny ezaka ny fitondram-panjakana isariany ireo mpampiasa vola sy mpandraharaha ho avy eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao raha ny tatitra nataony teo anivony doiny business ny toerana misy antsika amin'izao fotoan'izao izay eo amin'ny 290 amin'ny firenena 10 raha ity tatitra ity manokana malohan'izay dia taxation no isan'ny fepetra ndraisany fanjakana ho an'ireo izay ampiasa volany eto amin'ny sehatra ny fizahantany eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Onona saina. Araka ny tatitra navoaka ny doiny business any amin'ny laharana 290 amin'ny firenena 10 no misy ny Madagasikara eo amin'ny sehatra ny fampiasana vola sy ny fandraharahana antony ny tsy fampiniantoka ho an'ireo izay tia hampiasa ny volany eto amintsika na eo amin'ny fandriampahalemana izany na eo amin'ny fitoniana amin'ny ankapobeny manampy ny vanim-potoana ankehitriny izay ankatoko ny fifidianana ka mampafana ny toedrana politika araka ny tatitra ny doiny business izay rantsana ao anatin'ny banky iraisam-pirenena tokony ampitombo avy ny asa sy ny ezaka ny fitondram-panjakana isariana ireo mpandraharaha vahiny hampiasa ny volany eto amintsika hanatsarana ny laharany Madagasikara oharina amin'ireo firenen-kafa fepetra ny raisam fanjakana isariana ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fizahantany ny fanaovana détaxation zay olona manao investissement anaty sehatry ny fizahantany dia misy mesure fiscale spéciale ho amenazy na ao anatin'ny détaxation fotsiny zany zay hoentina importena fa kosa zay mahazo an'izany détaxation zany dia tsy maintsy validé no conseil des ministres zany hoe tsy maintsy mampiseho amin'ny projet any zany le olona dia ny conseil des ministres no manapaka hoe tena projet
tena mahaliana ary tena ho atao marina ary isy tombontsoan'ny Madagasikara marina ve ity projet ty dia manapaka ny conseil des ministres eny ary vao aménage ny mesure fiscale sy ny détaxation rehetrarehetra zay ho apetraka zany zany anisany aloha nasotomana andreo mpampiasa vola ho eto Madagasikara. Isany dikana isarina ireo mpizahatany ho avy eto amintsika ny ITM na ny International Tourisme Fair izay ho totosaina ny volana Jona ho avy izao raha ny fanazavana. Andrasana kilan'izay ho fitombon'ireo mpampiasa vola amin'ny sehatra ny fizahantany manoloana io di taxation apetraky ny fanjakana io. Ity sehatra ity izay isan'ny marefo indrindra raha vao misy krizy raha tsy laza afa-tsy ny valanaretina COVID-19 farany teo. Amin'izao manomboka miarina tsikelikely ny sehatra araka ny tatitra voaray ka ny volana roa voalohany tamin'ity taona ity nanodidina ny 7,000 alina ireo mpizahatany tonga teto Madagasikara ary tanjona ny anatrarana ny isan'ny mpizahatany tamin'ny taona 2012 izay nanodidina ny 5 alina sy 3 hetsy. Mampanahy ireo mpisehatra andany ny toetra ara-politika misy amin'izao fotoana manakaiky fifidianana izao. Ao anatin'izay tontolo ny toekarena izay hatrany dia tsy nahafa-po ny mpandraharaha anatin'ny sehatry ny arena kibony tany amin'izao fotoana izao. Ny fepetra noraisiny ny fitondram-panjakana mahakasika ny droit de sortie alaina amin'ny fanondranana ny vokatra arena kibony tany. Raha fanafoana tanteraka io tatao ketra 5 hatramin'ny 20 isanjato io no nagatahana. Ny vokatra tokony ahondrana ny taona 2020 izay tsy mbola lasatra amin'izao ihany koa no nahazony izay fanafoanana ny droit de sortie izay araka ny tapaky ny teo anivony faditrenana malagasy. Taorian'ny antso nataon'ny mpandraharaha manodidina ny sehatry ny arena kibony tany mahakasika ny tokony hanafoanana ny droit de sortie tapaka tao anatin'ny volavolan-dalàna laharana fa 7 tsipika 2024 mifeny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 ny valy ny fangatahan'ireo mpandraharaha saingy tsy araky ny nandrasana ny vokatra azo. Le resaka droit de sortie 20% iny moa zany dia efa namoaka taratasy ny teo anivon'ny fahadiseranana zany zay sy ny avy ny tale général fa miantona izy iny fa miantona ho an'ireo zay olona efa nahazo commande mialoha miantona ho an'izay olona efa ataontsika hoe nanao karazana efa nanao rapatriement de devise na efa nana contrat fa raha ny tsindrin-tsofina heno zany dia isy lalàna vaovao aroso any amin'ny eo anivon'ny solombavam-bahoaka zany amin'ny volana Jona iny dia ho teo fa mety hoe manelanelana ny rokatra amin'ny 400 eo zany fa raha ny hevitry manokana moa zany dia tsy tokony isy tsony zany tatao ketra amin'izay vokatra rehetra avy eto Madagasikara ka ho ahondrana zany satria efa be dia be ny charge alohan'ny opérateur. Toy ny vahaolana aroson'ny fitondram-panjakana amin'ny sehatra maro eto amin'ny firenena saritsarina fipetra entina hamonoana afo na hampitoniana ireo mpandraharaha anatin'ny sehatry ny arena kibony tany manoloana ny olana maro sedrain'izy ireo ity noraisina mahakasika ny droit de sortie ity raha ny fanazavana. Efa voalazako teo moa zany fa hoe lalàna le izy dia mety nisy le maromaritra iraisana nefa tsy maintsy ampiarana zany le lalàna dia nisy zany ny azon'le ferina moa zany nisy ny tsy azo anoarana fa na izany na tsy zany moa zany le fanjakana moa dia manana an'izay fomba fiasan'izay ka sy fampitokisana dia mety isy hipetraka ka izy moa reny le hitanao reny fa olona fanjakana mahasamy sotrona leko maty io rehefa sa izy dia ataony io dia tena ataony rehefa ajanony io dia tena hoe io no lalàna efa lany dia io lalàna efa lany fa mety ataontsika hoe nanalefaka kely fotsiny le zavatra nafapana teo fotsiny fanjakana akaiky fifidianana moa zao zany dia tsy maintsy misy ihany koa ny diplomatie politique. Namafisin'ireo mpandraharaha araka izany ny tokony anafoanana ny droit de sortie indrindra mandritra ny fotoam-pivoriana faharoan'ny antenimera ho avy zao. Eo ihany koa ny fitadiavam-baolana mahakasika ny laissez-passer, ny taratasy fahazon-dalana na ny permis minier izay tsy nisy fanavaozana tao anatin'ny 720 taona sy ny lalàna ifehezana ny sehatry ny arena kibony tany na ny code minier teboka izay voalaza fa ahafahana manarina ny seha-piarina indrindra anatin'izao fanarenana ny toekarena izao saingy tsy ahitam-baolana ve sa inona tsy hitondrana vahaolana ihany koa. Dia izay ihany koa no hoentsika misento vetivety ao anaty doka fohy amin'ity ala ity ny mahakasika ny feonany Barea ny Madagasikara Centrafrika tamin'ity androany ity. Io ihany koa ny mahakasika ny asan'ireo infirmier sage-femme eto Madagasikara amin'izao fotoana izao izay hiarany tsindry ataon'ireo olom-boafidy sy ny olom-boatendry eto Madagasikara ankehitriny rehefa avy eo no hanarahantsika izay aza misaraka aminay ary mandrapitafa vetivety ary.
Lasa zao teny-mason'ny fédération malagasy ny atletisme manolotra anao teny-maso ny marathon andiany fahatelo totosaina ato Antananarivo ny alahady 9 martsa ho avy zao manomboka amin'ny 7 ora maraina isy ny semi marathon 9 kilometatra 10 kilometatra ary azakazaka ho an'ny ankizy tiany zao amboara ny fotoana dia ndao hifanotrona ndao iorakorake isika iray. Nisy rivotra fofofo be ny teny etsah feno varim-bazaha nanebina daholo voanina voaloboka sy voanjo ary ny fangaro ka nanomeny biscuit complet gouty mampahavitrika antsika isan'andro. Biscuit complet gouty vita avy amin'ny lafarina feno otrikaina hoanindreo te ho salama sy atanjaka be. Gouty mahameriny anio. Vous étiez très nombreux la première fois et cette fois, on vous offre encore plus. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Je dis bien 20%. Offre valable uniquement du 15 mars au 15 avril. Alors, n'attendez plus. Rendez-vous dans nos showrooms Batimax, Ingahar et Tsarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mamelona ny araba tomboky lasy tomboky vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Avy hatrany dia tontolo ny fanatanjahantena no ndeha hanokafantsika izay tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao zay. Niondrika ohatra no telo nanoloana ny Centrafrika tamin'ity androany Barea ny Madagasikara. Nandritra lalao fantsanana ho an'ny kanina 7-20 ny tanterahana tetsy amin'ny kianja ny Barea Mahamasina. Lesika ho an'ny ekipa pirenena ny fahadisom-panantenana nanomboka teo amin'ny fizara-potoana faharoa raha ny panarany fanambarana izay nataony mpanazatra Nicolas Dupuis. Abraham Randriamana. Tamin'ny efatrora ariva nanomboka ny lalao ny aonan'ny Barea ny Madagasikara sy ny ekipa pireneny Centrafrika tetsy amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina androany. Fihaonana fahatelo an'ny ekipa pireneny Malagasy anatin'ny fifantsanan'ny kanina 2020. Mizafito ireo fanafihana nataon'ny Barea 20 minitra nandritra ny fizara-potoana voalohany tamin'izany. Ny famaly ny fanatanterahana ny fanafiana teo amin'ny ekipa rotonta. Teo amin'ny minitra faha 5-30 kosa ny nampiditra ny baolina voalohany ekipa pireneny Centrafrika ary teo amin'ny minitra faha 7-70 ny baolina faharoa. Nijanona teo amin'ny salanisa ohatrany roa ny lalao teo amin'ny fizara-potoana voalohany. Nampiditra ny baolina fahatelo kosa ny Centrafrika teo amin'ny minitra 2-70. Ohatrany ho telo araka izany ny vokatra farany nisarahan'ny rotonta. Maro ireo lesika hita nandritra ny lalao raha ny nambaran'ny mpanazatra ny Barea ny Madagasikara. Moi j'ai l'impression qu'on a fait bien le travail. Ny fahitako azy aloha tsara ny lalao nataon'ireo mpilalao nandritra ny 30 minitra ny fizara-potoana voalohany. Hitantsika fa nahafaty baolina izy ireo tao aorianan'ireo occasion fito tokony namonontsika. Nitoy izany tamin'ny baolina fanindroany.
nanantena ny anarina izany isika nandritra ny fizaram-potoana faharoa 5 ny mpilalao teo anatrehan'ny vokatra aotrany roa. Tena ratsy ny fizaram-potoana faharoa iny ka tena hialako tsiny. 3-0, voilà. Je comprends le public qui dit ça. Je comprends à 100%. Tsy ahivina ny alatsinainy fahafito amby roapolo martsa no hiatrika ny lalao miverina eo any amin'ny centre africaine Cameroun ny Barea ny Madagasikara. Asa mbola anana fanantenana ve tsika ao anatin'izay kanina 7-20 zay tao ariany faharesena tao anatiny andro fahatelo mandritra n'izay fifanitsanana ho amin'ny kanina 7-20 zay hoe tsika miandalana eto amin'ny fampalalambavao hatrany moa ny kajikajy rehetra ao anatin'izay fa anohizantsika ny fampalalambavao amin'ity ala ity dia hiarany antsodzay ataondro olom-boafidy sy olom-boatendry ny akamaroandro infirmier sy sage-femme eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny fitarainana ataony syndicat ny paramed na ny syndicat ny SISFM tamin'ity androanyity antony nanaovany reto farany antso amin'ny tompon'andraikitra mahefa ndray fepetra sy ama ny olana mianjady azy ireo amin'izao fotoana izao. Tanela Mino Arso. Karama ny poste budgétaire ary ny antsodzay ataon'ireo olom-boafidy sy olom-boatendry ireo no marary ny infirmier sy sage-femme eto Madagasikara raha ny fitarainana ataony syndicat ny paramed na ny syndicat SISFM androany. Ireto farany izay hiarany fanavakavana ihany koa amin'ny sehatry ny fandraisan-karama hoarina amin'ireo mpiasa ny ministera hafa. Miatra manaina loatra ny zava-mitranga eo amin'ny fiainan'ny paramed eto koa eto Madagasikara. Nanaiky izay tao anatin'ny volana vitsivitsy zay fa mila mifampiresaka, mifampiaino amin'ny tompon'andraikitra ny amin'ny tadiavana vahaolana iraisana. Anefa mitombo ihany fotoana fa ohatrany tsy mbola nahitambokana izany. Ary izay no natonatongavany reto namany reto hoe efa bolana mahery eo no navoafidy anareo. Aiza ho aiza ny diran'izany aty anatin'ny kitapony aty am-paosin'ny paramedy inona no azonareo mena. Moa ve misy zavatra azo antenaina amin'ity ministera ity amin'izao mandritra nyity taona 7-20 ity mba ho antenainy reto paramedy be dia be reto satria anisan'ny mampalahelo ane misy mpampianatra catégorie 3 BEPC mikarama 700 000 ariary fa misy eo ireo mpiasan'ny fahasalamana reto ane catégorie 5 tsy mbola toditsy 700 000 ariary ny karamany fa inona mahatonga an'izany ary zany ny antony joroan'ny paramedy ankehitriny sao lahy sanatriany izany ka ho tonga indray fividianana ity dia ataovana lokaloka indray zay hoe miasa tsara fa atao zao fa omena indray fa zay raha ohatra ka zay ny misy omeo aloha zay dia ho avy zay. Ankoatra izay, maro ny olana sedrain'ireo infirmier sy sage-femme manerana nosina ny fanazavana trany. Ny situation aloha zany condition de travail tena azo lazana hoe tena mbola rasy dia rasy satria na ny toerana iasana any lavitra, ny déplacement, ny insécurité any eo ihany koa ny ataontsika hoe na ny lozoma hipetrahana raha tsy mifandraika amin'le norme dia olona ray seloposte no miandraikitra misahana olona marobe amanalina izany zavatra rehetrarehetra zany anisan'ny olana sedrainany amin'ny toeram-piasana. Malony zany mitaky ny ampifandanjana ny karama mifandraika amin'ny asa ataon'ireo mpiasa ny syndicat eo ihany koa ny tokony hijerena ny poste budgétaire sy ny antsodzay miatra amin'ireo infirmière nivoaka farany teo. Ankilany nanatanteraka filakevim-pirenena na conseil national niopana tamin'ny fotoanan-doha sy ady-hevitra momba ny fanasarana ny farim-piainan'ireo infirmier sy sage-femme maro anisa eo anivon'ny ministera androany teo anivon'ny syndicat n'ireo paramed nahitana ireo solotena maro manerana ny faritra 7-20. Lafo mavaoafa kosa indray dia ho tanterana ny fito hatramin'ny fahafolo ny volana aprily zao amin'ny Vatomandry ny Dolabitsa andiany faraika amby folo. Isan'ny fanatanterahana hetsika samihafa manakambana ny hetsika ara-kultoraly sy ny hetsika ara-panatanjahantena mandritra izay andro vitsy anatanterahana ny Dolabitsa zay eo ihany koa ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany any antoerana ny ela Ranefson. Ao anatin'ny fialan-tsasatry ny Pasika amin'ity taona ity ny fankalazana ny festival Dolabitsa andiany faharaika amby folo izay atao eny amin'ny tora-pasika Vatomandry. Festival izay aritra efatr'andro ary manomboka ny fahafito hatramin'ny fahafolo ny volana aprily ho avy izao. Satria masaky vahiny bebe ny festival Dolabitsa. Ireny zavatra ho hitantsika ao mandritra ny efatrano any amin'ny tora-pasika Vatomandry.
le carnaval d'Assy et l'Élysée. Zay anisan'ny mampiavaka ny festival Beach resaka resaka jeu hitantsika mampatany taonasa reny. Eo ihany koa ny tournoi de soccer garçons et filles. Zay ampasika ny filalao maro isaka manjary izy io. Afana ny lanonana ariha isy ny loka hozaraina mandritra izany ho ireo mpikarakara ny ezika. Soccer dia manana vina manokana tellement tournoi national de soccer tellement ity lalao soccer dia atao any vatomandro ity dia amin'ity taona ity efa mameloka doara tsara tellement zay toetina 10 tapitrisa ariary ho an'ny padresy amin'izany tournoi tellement de soccer mandritra amin'ny festival de izany. Ny vahoaka antsika ho tapitrisa ariary tika andalana zao zany efa miantso sara ny ekipa rehetra namorontsiraka hafa fa ity rendez-vous antsika tellement amin'ny beach soccer isantaona dia ny beach soccer mandritra ny festival de misy ny artista anafana ny festival raha ny fanazavan'ireo mpikarakara ny ezika. Zay ivona isantaona no misy ny festival de la beach ary hiavaka ity andiany faharaiky amby folo ity. Fa iverenantsika vetivety mahakasika ny tontolo ny fanatanjahantena fa mahakasika ny taranja baolina lavalava kosa indray dia ho fanampiana sy fanohanana ny taranja rugby baolina lavalava araka izany tonga nanome fampitaovana ireo mpilalao malagasy mazovoa ny Royaume-Uni ny maraina teo ity faranja isan'ny firenena ny andohan'ny taranja rugby ny mary manan'ireo mpilalao sankany maneran-tany ao anatin'izay tontolo ny baolina lavalava izay. Gaëtan Andretsilavo. Raha ny tantara i Royaume-Uni no nivoan'ny rugby tamin'ny sekoly ny baolina lavalava tao Angleterre no nivoan'ny fitsipika rehetra momba ity taranja ity ka nolalovina voalohany indritra tamin'ny taona 13 sy 1909 ny taona 17 sy 1909 tao Londres no navoaka tamin'ny fomba ofisialy voalohany ny mahafanatanjahantena ny rugby tsy nagaga araka izany ho ny masivo britannique izay nanolotra fanomezana ho an'ny fédération malagasy ny rugby ny maraina teo raha toa ka lasa miroborobo fatratra amin'ireo firenena ireo ny baolina lavalava. Amin'ny britannique mpilalao rugby teo aloha ihany koa mahafinaritra ny mahita ny fitiavan'ny malagasy ity taranja ity ho hiatrany ny masivo britannique amonina sy miasa eto amintsika tanjona amin'ny fanomezana tahaka izao ho izy ny ampiroborobo ny taranja rugby eto Madagasikara. Nous espérons que ces équipements feront le bonheur. Antenainay fa ireto fampitaovana ireto dia faly ireo mpity rugby eo anivon'ny fédération malagasy anamafy sy anampy amin'ny fahaiza-manao ny ireo mpilalao ary anamafy ny fifandraisana eo amin'ny ambassade sy ny fédération ary raha hitarina dia eo amin'ny Madagasikara sy i Royaume-Uni. Celui de Madagascar et du Royaume-Uni. Zava-dehibe ny fahazona fanampiana sy tolotanana tahaka izao ho an'ireo ekipam-pirenena malagasy amin'ny taranja rugby ho ny filohan'ny fédération. Ity faranjana namafy ihany koa fa ilaina ary zava-dehibe ho an'ireo mpilalao ny mianatra sy mafy ny teny vahiny. Anisany zay zavatra tokony ho ataonareo zany ary efa proposena moa zany efa nananina hoe tokony aya teny frantsay nareo sy teny anglisy. Zay zany zavatra tsy maintsy ho ataontsika zay zavatra zay zany mba ahafahanareo tsy amin'izao fotoana zao hoe amin'ity fotoana ity ihany no ilanareo ny teny frantsay sy teny anglisy zany fa amin'ny zavatra rehetrarehetra ataonao reo na indrindra rehefa mandeha mivoaka any ivelany ihany mba azonareo tsara dia zavatra lazainy eny ambony terrain eny ny any amin'ny hôtely sy any amin'izay zavatra faneraseranareo any. Fitaovana samihafa ilaina fanatanjahantena ireto natolotra androany ireto ankoatra ny fanomezana na ny fahavononany hanampy ny taranja baolina lavalava ihany koa i Royaume-Uni. Madagascar en position! Mets la main! Mets la main! Mets la main!
fanosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly tamin'ny alalan'ny sorona masina lehibe teny amin'ny katedraly Andohalo ny fankalazana ny fahazato taona ny antiliny Madagasikara tanjo ny antiliny Madagasikara raha tsy ahivana ny anatsarana ny fanabeazan'ireo tanora malagasy mpikambana ao amin'ny aloha zany voalohany indrindra eo ihany koa ny tanjona izay amin'ny alalan'ny tarigetra hoe miray vina miray tanjona ary miray fahombiazana ho amin'ny fanabeazana andao arahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Mirary soa ny fikambanana antily Madagasikara amin'izao nahatra tsara na ny fahazatoana izao iray vina iray fahombiazana ny antily rehetrarehetra manerana ny nosy eto dia manentana antsika sahady hiara-kalaza ny fahazatoana indrindrandrindra tsika ao amin'ny fraisan'ny skotisma malagasy manerana ny Madagasikara dia manentana antsika rehetrarehetra amin'izany fankalazana izany. Matototo izao rehetra izao noho ny fahasoavan'ny tompo tsy misy zatra kisendrasendra rehefa miaraka amin'Andriamanitra ary mino sy matoky fa ho lasa lavitra ny antily Madagasikara ary na ireo loftô na ireo le mpianjory na mpiandalana mpamakilay sy izay tsy voataisa eto dia ho lasa lavitra mivina amin'ny fanabeazana. Koa no etsika misento ao anatiny etsika miampita ao anatiny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity olona misy safito no namony ainy raha toka sivy ireo naratra vokatry ny daroka bomba tamin'ny alalan'ny drone nataoviny tafika rosiana natao amin'ny faritra Kiev omaly etsankilany. Sitraka fiaramanidina mpiady MiG-29 misa efatra avy amin'ny Slovakia ankehitriny Ukraine ho fanamafisana ny fampitaovana ny tafika any antoerana amin'izao fotoana izao. Des grues déplacent les débris. Ny aran-daroka bomba tamin'ny alalan'ny drone nataon'ny tafika rosiana omaly ny tao Kiev renivohitra Ukraine. Vokatra izany misafito ireo namony ainy tany antoerana ary sivy ireo naratra. Ankoatra izay simba nandritra izany trano fonenana sy ny toeram-pampianarana. Ny aliny talata fony alarobia teo nahatratra 120 ireo drone vita iraniana nampiasain'ny Rusia nandatsahana bomba tao Ukraine raha ny fampitam-baovao. Isan'ny voakasika izany ireo fotodrafitra sy trano fonenana toy ny tao Zaporizhia. Nanatanteraka fidinana ifotony tao Bakhmut androany ny filoha Ukrainiana. Ity faritra ity izay anisany ahitana ny fifandonana mafy ankehitriny eo amin'ny miaramila Ukrainiana sy Rosiana. Tanjona amin'izany ny fankahirezana ireo miaramila izay nitoby tany antoerana mambolana maro. Ankoatra izay, nanamafy androany ny firenen'ny Slovakia fa efa tonga ao Ukraine ankehitriny ireo fiaramanidina MiG-29 misa efatra atao hanamafisana ny lafin'ny ara-pitaovana ho an'ny tafika Ukrainiana. Promis le président ukrainien. Izay koa no etsika manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity ala ity ankasitrahana hatrany ny fanarahanao ny fahitalavitra kolo ary mbola anentananao hatrany tsy saraka aminay ao anatiny toy ny fandarana amin'ity ala ity mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary tombo kilasy tombo avy aloha matoko. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.